Eo ny tontolon'ny fampianarana indray kosa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny andian'ny faefatra amin'ireo mpianatra nanaraka fampiofanana eo anivon'ny toeram-pampianarana ambony Isime. Miisa 520 mianadamo izy ireo izay nahazo ny mari-pahaizana lisansa sy master sary DTS. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo andiana mpianatra izay mandraton'ny fianarana eny anivon'ny Isime na ny Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise etsy Beoririka. 520 menada izy ireo arak'izany no nahazo ny mari-pahaizana DTS, licence ary koa masters. Andian'ny faefatra amin'ireo mpianatra izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy moa ireto nivoaka ireto ary mizara telo ireo andiany dia ny andiany mahatoky, fanantenana ary ezaka. Isime na Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise dia toeram-pampihofanana ambony izay manofana ny tanora ho jeune cadre supérieur ary indrindra hanokatra orinasa ho an'ny tenany. Misy filière roa ao amin'ny Isime dia ny filière gestion ary ny filière informatique. Ny filière gestion zany dia mizara option trade marketing, commerce international, finance et comptabilité ary ny management d'entreprise. Ny filière informatique indray dia ahitana ny option intelligence artificielle ary ny génie logiciel. Tamin'ity andiany faefatra izay navoakana ity moa zany dia 520 nisan'ireo ankizy izay nahazo ny mari-pahaizana DTS dia ny taony nahazo ny licence professionnelle ary tao ihany koa ny nahazo ny master 1 izay misalotra ny anarana fanantenana, ezaka ary mahatoky. Sampam-pampianarana toy ny informatique, ny gestion, ny commerce international ary management sy génie mobile noratovon'ireo mpianatra teny amin'ny Isime. Enina menada ireo nahazo ny noty ambony indrindra tamin'izy ireo. Tonga nanatrika ny lanonana izay natao teny amin'ny Lion d'Or Anozy Avaratra moa ny solotenan'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy.